Vatsimpana, entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Hoy Jesosy, tiavan'i Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Amen. Indreny lehibe ny fitiavanao ry Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina natratraranay tsy maranay tsia, ary misaotra anao indrindra izahay satria fitiavanao mbola natoza ao anay, ary dia miantso anay koa ianao mba ho tsianao Jehovah Andriamanitra amin'ny fonay rehetra sy ny fanahinay ary ny herinay tsiraray avy. Aidino ary ny fanahinao masina mba azahoana manantanteraka izany araka ny sitraponao sy ny fitsipikao. Dia mitenena mandrakariva amin'ny alalan'izao vatsimpanahy izao sy ny mpanomponao aneo fitaovana mahomby ampelantananao anambara ny sitraponao. Aleluia. Amen. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray tsy toa ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina nia tonoana amin'ny isan-tokantrano ny samaritan'olona izay mihaino izao vatsimpanahy izao amin'ity maraina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay horaisintsika dia amin'ny filazantsara ny Lioka, filazantsara ny Lioka toko 10, raisintsika ny andininy faha 520 atsahatra amin'ny andininy fa 730. Luc chapitre 10 verset 25 à 37. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy mpahay-lalàna anankiray nitsangana ka naka fanahin'i Jesosy hoe, mpampianatra, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary hoy izy taminy, inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Manahoana ny famakinao azy? Ary izy namalaka nanao hoe, tiavan'i Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao. Fa izy tana marina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe, izaro ny namako. Ary Jesosy namalaka nanao hoe, misy lehilahy anankiray midina avy tany Jerosalema ka ny Jeriko ka azony jiolahy. Dia niendahany lambany sady nokapohany izy, dia nilaozany rehefa saika maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany, ary nahitandra lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy, ary noho ny nahita azy dia onena. Dia nanantony izy ka nofeheziny ny feriny sady nasiany diloilo sy divay. Dia nampitengeniny tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny. Dia notsaboiny, ary noho ny ampitsony iny dia naka denari roa izy ka nomeny tompony tranom-bahiny sady nanao taminy hoe, tsaboy izy, ary na ohatrindra ny laninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverinao. Iza moa amin'izy telo lahy no ataonao naman'ilay azony jiolahy? Ary hoy izy, ilay nianatra azy. Dia hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izay novonakintsika teo izany no mitondra amintsika amin'ny loha hevitra hoe, manana toetra tahaka n'ilay samaritana. Fantatsika mazava tsara ny tantara momba ity samaritana tsara fanahy ity. Raha atao mijery indray amin'ny tompo maso dia misy lehilahy iray nidina avy tany Jerosalema akany Jeriko. Azony jiolahy ary novonoiny sy nokapohiny. Ary efa akaiky ny ambavahoana ny fahafatesana dia nitsaoka sy nandositra ireo jiolahy. Mosy mitovy tahaka izany koa ve ireo izay milaza fa kristiana sy isika izay milaza fa mpino marina, rehefa lavo na tafalatsaka na tratran'ny tanan'ny satana dia ny fahavalo izany, rehefa vitan'ny satana sy ny fahavalo avokoa izay tia notanterana amintsika dia lasa izy mitsaoka sy mandositra. Rehefa toisantsika io tantara io dia nandalova ny mpisorona ny levita fotsiny ity lehilahy naratra izay nampiseho fa ny finoana sy ny fanarahana dian'i Jesosy dia tsy fomba fivavahana fotsiny fa tena mila iainana. Indraindray sy matetika
eo amin'ny fiainan'ny kristiana dia miseho tahaka ny fitondrana izay nataony reto mpisorona sy levita reto ny toe-posy toe-panary ny fitondran-tenantsika izay milaza fa kristiana sy mpanaradian'i Jesosy. Rehefa tratran'ny olona manjona, tratran'ny olana eo amin'ny fiainana, dia avelantsika ho fatin'ny fahavalo fa tsy mba mitondra tena tahaka an'ilay samaritana tsara fanahitsika. Ary hitantsika mazava tsara no nitaterahanyity samaritana tsara fanahy ity fa noentiny tany amin'ny tranom-bahiny ilay lehilahy naratra ny jiolahy, ary nohony avy eo dia nasaina notsaboina, nalohany avokoa ny volalany, ary nohony avy eo mbola nolazainy ilay mpikarakara ny tranom-bahiny fa raha mbola mihoatra noho ny nalohany volalany dia rehefa miverina ozy dia honerako avokoa izay rehetra lany mikarakarana an'ity lehilahy izay naratra ity. Androany Jesosy dia miteny amintsika araka ny voalaza sy voasoratra amin'ny andininy 7:30 io, miantso ahy sy miantso anao ka manao hoe mandehana ianao ka mba manaova toy izany ihany koa. Tiany Jesosy tsika hanana toetra tahaka an'ilay samaritana tsara fanahy. Tsy ho tanterakitsika nefa izany toetra izany ary tsy hananantsika velively izany raha tsy mahatsiaro aloha tsika hoe Jesosy Kristy tompo mihitsy avy any Nazareta no eo anilako sy eo anilanao. Ary izy mihitsy ilay samaritana tsara fanahy izay nanavitra sy nanavitra anao teo amin'ny tanan'ny fahavalo, teo amin'ny tanan'ilay satana sy ny devoly, ary nanafaka sy nanafaka anao ka nahitantsika any Jesosy Kristy tompo, ary izay nahafahantsika nanolotra ny fiainantsika ho azy, naneketsika andidy-tsanapaka ny fiainantsika. Kanefa moitsika izay nandray an'i Jesosy izay fa mba nanana toetra tahaka an'ity samaritana tsara fanahy ity sy tahaka an'i Jesosy izay nanao fanoharana, sa itsika mitondra tena tahaka an'ireto mpisorona sy levita ka mandalo fotsiny, lalovantsika fotsiny rehefa misy ny zavatra maro samihafa mahazo andreo manodidina atsika. Tsarovy ry havako fa mila finiavana ary mialohan'ny fitiavana raha toka teo samaritana tsara fanahy izao sy anao ka anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary raha jerentsika tsara sy diniantsika tsara fa ilay Jesosy Kristy tompo mihitsy ane nampiseho ny tenany sy nanome ohatra atsika amin'ilay samaritana tsara fanahy, satria izy mihitsy no nidina teto amin'izao tontolo izao ity, nanolotra ny ainy teo ambony hazo fitsaliana, nandatsaka ny rany ary namita ny famonjena ho atsika tsiraray avy. Izao sy anao nefa ny ino no havalontsika azy, ary inona koa no havalontsika ho an'ireo izay tratrany jiolahy, tratrany fahavalo, voafadotry ny asan'ny ratsy, tsy mba manana akorintsika fitiavana ary to mampitsoaka sy mampandositra atsika ny zava-manjo azy ireny, satria matahotra tsika ny olany vola mankarena, ny olany fananana. Afaka malala ao amin'ny tompo ho anao izay miaino izao vatsym-panahy izao. Androany Jesosy dia manentana sy manentana anao, mampirisika sy mampirisika anao, angataony fanahy masina mba hananako sy hanananao toetra tahaka ilay samaritana tsara fanahy, mba hananako sy hanananao fitondran-tena tahaka ilay samaritana tsara fanahy. Ary azoto iaino ny feon'i Jesosy tsika dia ilay teny manao hoe mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, isika kosa angataka ny herin'ny fanahy masina mba ho samaritana tsara fanahy. Vavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy noho ny amin'ny teninao, misaotra anao ny amin'ny fampianaranao, misaotra anao amin'ny fampafantaranao ho anay tsiraray avy fa izahay ane dia toa mitondra tena tahaka ny mpisorona sy ny levita izay tsy manantanteraka ny sitraponao, fa mitsoaka izahay rehefa misy olona tratrany jiolahy, tratran'ilay satana, voafatotra maratra n'izao tontolo izao. Mibebaka eo anatrehanao izahay
mangataka ny famindrapo sy ny familan-keloka avy aminao. Aidio ny Jesosy ny ranao anadio anay. Ary aoka izay mba hijery anao, ianao ilay ohatra tsara indrindra, dia ianao ilay samaritana tsara fanahy, tonga monjy anay. Dia hianatra amin'ny toetra anao izahay, ka dia ho samaritana tsara fanahy avy, izay tsiraray avy, mandritra ny andro sisa iainanay. Dia ho anao ny voninahitra mandrakizay, ny toe-po sy ny toe-panahy kosa, ary ny toe-tsaina dia ho samaritana tsara fanahy, izay tsiraray avy. Aleluia. Amen.